Madagasikara. En fait amin'izao zany miasa amin'ny Smart One. Smart One Smart One manana département be dia be département ngeza indrindra BPO. BPO zany manao resaka machine learning, zany hoe resaka fampianarana ordinateur. Zany hoe vaky kely ilay fianarana nataoko. Tena tiako resaka hoe étranger. Fa nefany nisy fotoana nanao asa soa taty. Dia tamin'ny alalan'io asa soa io no ahafantarako hoe sady tia langue zany no spécifique mihitsy hoe teny gasy, misy kolontsaina malagasy. Dia izay zany no somary sintona na hiasa aty Madagasikara. Efa mipetraka eto mihitsy ve hiasana zao? Mipetraka eto aloha amin'izao. Fa tsy voafetra zany izy loatra. Tsy mbola voafetra loatra fa arakaraka amin'ny asa. Ahoana ny anomisana an'ilay hoe fanapariana teny malagasy raha mieritreritra misakafa mihitsy momba ny asanao ty. Hoe teny gasy. Teny gasy. Satria nanaitra anay mihitsy mahita hoe fa zaho miteny gasy. Zay range tsy mahay ny asany. Tena marina tsy dia mahay zay. Dia ohatrany hoe nareo nampianatra anay lasa makafy amin'ny teny malagasy. Inona tena paikadin'ilay izy nahatonga an'ilay izy hoe ndeo aparitaka ary hoe fa mahay azo mazana hoe mahay fa inona nahatonga an'ilay izy ndeo aparitaka. Ny tena raha amiko manokana image-ny culture anankiray tsy maintsy avy amin'ilay langue. Rehefa tia langue ianao tsy maintsy tonga dia normal dia hoe tonga dia tia an'ilay kolontsaina koa ianao. Nefa n'ilay zavatra hitako hoe ny vahiny tonga aty tsy maka fotoana izy hianatra teny gasy. Amin'izay fotoana izay nefany tsy manaja ilay kolontsaina koa izy raha amiko tsy haiko ny ka. Zay aloha zany nahatonga zany mianatra tsara ny teny gasy aloha ahafahako manaja ny kolontsaina. Ahoana ilay hoe mianatra teny malagasy any an-dakilasy ve sa tonga dia hoe fifankaroana? Tonga miaraka amin'ny olona fotsiny. Fa maninona ary zahay no tsy mahay an'ilay teny hafa? Ka nareo aty Madagasikara. Raha eny ny olona samy manana fomba fianarana. Fa raha ohatra hoe amiko dia langue pratique tsy afaka tonga dia ao anatin'ny. Fa hiasana ve mahay manoratra teny malagasy? Sao dia manday? Haiko ka. Zay leo fianarana raha ohatra. Za tsy hanao an'izany test zany fa zay ohatra no tiako tenena. Ary ankoatran'izay ilay hoe culture resaka hoe teny tsy nahatsapa ve ianao hoe nandrangitra malagasy soka ho amin'ny malagasy ilay zavatra nataonareo hoe nandrangitra tiako tenena zany hoe hoe ratsy. Ohatra manam-pembotsika koa rehetra zany mety misy réaction ohatrany. Raha hatreto aloha zany tsy dia misy an'izay loatra. Ilay manakina tsy maintsy misy foana amin'ny maha-olombelona. Fa kamaroan'ilay olona zany fandraisana anazy sary satria ny anay zany tsy dia tena hoe fananarana dia hoe izy ny ataonao tsy mety tena fananazy ohatra miaraka foantsika olombelona na avezana vaiza fanaja sy manaja ny tany sy manaja zavatra ohatrany hoe fiaravelona zany dia raha malala hoe tsy gasy ihany no mila manao io fa olona rehetra. Ohatra hoe hiasana ve mety manadino possible. Fa zao rehefa ohatra ny olona samy manana ny fiainana. Ohatra izy te geste avelao fotsiny izy migeste. Avelao ritsy. Tsy tokony atao hoe matezitra ianao migeste amin'ny teny frantsay avelao fotsiny izy amin'ny teny frantsay. Fa ny anahy manokana ohatra hoe miteny frantsay moa izy gasy dia mahafalika amin'ny teny gasy. Fa misy koa ilay gasy asina iny tsy mahay. Fa maninona hono hoe asina? Asina mitovy eo amin'ny fanonona amin'ny enseigna.